Manodidina izay fiakarany rano izay vokatry ny rivo-doza enao izay hatrany dia raha sarety, moto, bisikileta, fiara, sambo, fiara manidina no fitaovam-pitaterana mahazatra ny olona dia isan'ny fitaovam-pitaterana mahazatra sy manala fahasahiranana ny mponina etsy amin'ny fokontany Ambohimarina sy Ambohipotsy ao anatin'ny komina Ampitatafika ny Ilakana. Misy amin'ireo mponina ao an-toerana mihitsy no mivelona amin'ity fitaterana olona ity, saingy nisedra olana izy ireo tao anatin'ny fandalovan'ny rivo-doza satria tsy afaka nanatateraka izay asa andavanandro izay. Fanadiadina. Ariarizato, io no sarandalana eto amin'ity fiampitana eto amin'ity toerana ity. Sarandalana mampitohy an'ireo mponina eto amin'ny fokontany Ambohimarina sy ny fokontany Ambohipotsy raha toa ka te hanivaka. Na ny olona, na ny entana, na ny bisikileta dia afaka taterina eto avokoa. Zay avetsika Ambohimarina. Rodato ny olona ray? Ary ny bisikileta? Miaraka amin'ny bisikileta fa 500 ny olona ray. Misy mihitsy ireo vatan-dehilahy no mivelona amin'ity fitateran'olona ity amin'ny alalan'ny lakana, ka efa ho 7 taona no niatsehatra tamin'ny fitateran'olona amin'ny alalan'ny lakana Ilalaina. Io no amelomany vadiny sy ny zanany 5. Nahita izay mahavelona data fa izay mahasoa ataon'Andriamanitra. Fa raha amin'izay izao mananjanaka manambady? 5 ny zanako. Dia ito no amelomako azy. Tena efa ela teo amin'ny 7 taona teo nanohan'ity. Satria nakafasika ny etomboanay voalohany teo dia raha tsy azo izany ilay fasika dia manapita olona ohatr'izao ny ataonay. Amin'ny mahefa asa mandrarany fitateran'olona amin'ny lakana eto amin'ity toerana ity dia maniry ny mba hanovana ny lakana azo lakana vy ireo mpitatitra, saingy noho ny saran'izany lafo izay mahatratratra any amin'ny 7 hetsy ariary dia tsy afaka manatanteraka izany. 15 taona izay nananako an'io lakana io, mbola tsy nanao accident zay teto, mbola tsy hisy nila dia mbola entina hatramin'izao. Fahasombanan'io zany indray mandisa taona zay manao réparation io, resaka soaka anao misy vy iny dia baoritra ny ao anatin'iny dia elanelanina fasy fantsika isaky ny 3 cm izy indray mandisa taona ihany zay manao réparation. Raha resaka zao raha miampita rano ohatr'izao zany zao dia tokony mba misy fangatarina mba ataonay lakamby izy to, satria misy le olona tsy tian'ilay lakana kely matahotra rehefa nety lalan'ilay olona dia mampalahelo ihany izy le mihodina be Ampitatafika. Fa raha ohatra hoe mety ny lehibe any ambony dia mba angataka ihany zay. Nandritra ny rivo-doza dia voatery nanatsahatra ny asany ireo mpitatitr'olona amin'ny lakana. Tsy niasa zay tamin'ilay cyclone nadalo teny tanojanona androandro. Tapitra mihitsy ilay cyclone dia ilay rahambe iny dia najanona mihitsy zay hoe mijanononareo izy ny manam-pahefana tao Ampitatafika dia mijanona zay. Niampita ihany aloha satria misy zavatra amidy teny lakana misy dia tsy maintsy niampita. Tamin'ny maraina fa tamin'ny atoandro tsy nahazo niampitana intsony. Vao 2 andro izao no niverina nanohy ny asany reto farany, ny rano teo niakatra be. No marian'ireo mpitondra lakana fa noho ny fiakaran'ny rano dia difotra ihany koa ny barazy izay isan'ny hanovahan'ny olona ety atoerana ankoatra ny fitateran-dakana.